Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly miraba tsika riavako malala tratra ity Talata fa 7 volana Aogositra ity ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny Romanina toko 4:10. Romanina toko 4:10 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 9:20 amin'ny anaran'i Jesoa. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao, ary nahoana kosa ianao no manao tsinontsinona ny rahalahinao, fa samy miseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe raha velona koa aho hoy Jehova, ny lohalika rehetra handohalika amiko ary ny lera rehetra iderin'Andriamanitra. Koa samy ampamohan'Andriamanitra ny amin'ny asany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika fa aleo mihevitra izao dia ny tsy hanisy fandavona na fanafitoinana eo anoloan'ny rahalahy. Mahalala sady matoky ao amin'ny Jesoa Tompo aho fa tsy misy zavatra maloto azy. Fa raha misy manao zavatra ao maloto dia amin'ny ihany maloto zany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinananao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinananao no hanimbanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aoka ary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana ary fifaliana amin'ny fanamasina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra izay kelin'ny olona fa tsara. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity Romanina toko 4:10 ity dia mifampitohy amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina ihany momba ny olana tao amin'ny fiarahamonina, tao amin'ny fifampitsara amin'ny sampino manoloana ny hena naterina tamin'ny sampy. Tsy tany Korinto ihany io olana io hoe misy olona tafitohina mahita ny kristianina namany mihinana hena naterina amin'ny sampy. Efa ndrasantsika teto amin'ny Mofonaina izy io. Dia misy tafitohina dia miala amin'ny finoana, ary misy be finoana mihinana ilay hena naterina amin'ny sampy manao hoe nareo ny kely finoana, an'Andriamanitra ny tany izay rehetra eo aminy. Inona moa ny olana raha ohatra ka hohanina ny hena rehetra, ny Andriamanitra ny nahary ny omby, ny sampy ny devoly no mpisantoka hoe anazy zao na izao fa tsisy anazy eto, fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. No zany dia madio fefandiovin-drany Kristy raha teo. Dia ny be finoana manao an'izay. Ny kely finoana indray matahotra manao hoe le izy ange efa naterina teny amin'ny sampy efa tsy madio satria misy zavatra madio sy maloto dia ankoatr'izay misy zavatra maro samihafa natao taminy dia tsy samy mihinana rehetra tsy mihinana, rehetra makely finoana. Ary dia rehetra kely finoana indray dia mitsara ny mihinana. Manao hoe nareo koa zany manaonao foana miala amin'Andriamanitra sy ny sisa rehetra dia izay olana izay tsy tany Korinty ihany fa tany Roma ihany koa. Tany Roma sy teo amin'ny lafiny hena ihany fa teo amin'ny lafiny zavatra maro samihafa mihitsy. Amin'ity taratasy nosoratan'i Paoly an'ny Romanina ity any amin'ny andininy fahaenina dia hatramin'ny andro mihitsy ary. Hoy Paoly amin'ny andininy 5 azafady, ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Zany hoe misy andro koa tsy mitovy lanja, hoe rehefa andro ohatr'izao dia andron'Andriamanitra, dia rehefa ohatr'izao dia andron'olombelona. Amin'ny resaka andro koa miovatsy ny hitantsika amin'ny fiampitsarana amin'ny sabata. Zany hoe lay olana eto zany dia tena lay fijoroana vavolombelon'ny mpino samy mpino. Dia eo Paoly no efa namaha olana. Ny tsara marina aloha dia ny kristianina tamin'ny taonjato voalohany dia tsy mitovy amin'ny kristianina ty amin'ny taonjato faha 120. Ny finoana hitoviana, fa ny toe-javatra sy ny fiarahamonina niova, ny siansa ny voatra, ny fahalalana raha teo koa ny voatra, ka afaka nanazavazavatra betsaka. Ohatra hoe eo zany zao ny hena naterina amin'ny sampy. Ny kristianina rehetra tamin'ny fotoan'andro ny akabeazany dia végétarien.
zany hoe tsy mihinana hena ny kristianina ny akabeazany ny jiosy moa zany ny hafa ny jiosy kristianina hafa iny ny jiosy kristianina aloha satsika ireo a ny eglize judéo-kretienne ny jiosy kristianina zany a izy any hinana ondry ny isan-karazany fa la eglize pagano-kretienne zany hoe ireo jentilisa ny ova kristianina ny romanina ny koritianina ny galatiana ny efesiana reny zany atsony hoe eglize pagano-kretienne izy reny a dia betsaka mihitsy no vegetariana izy reny tsy ohatran'ny eritreretintsika kehitriny loatra tsy tokony ampifangarona amin'ny vegetariana am'izao androna atsika izao itsika vegetariana tena noho ny fitandrema-pahasalamana noho ny fahafantarantsika fa hoe tsy mety ny menaka be loatra ny proteina entin'ny hena de tonga vegetariana tsika tsisy fidirany amin'ny finoana mihitsy tsisy finoana marina fa misy koa natsoina hoe vegan izay fantatsika ny Mpitandrina fa na ny vegan koa aza tsy tena lafiny hoe marina fa misy any hoe lafiny ara-pinoana le izy fa raha ny vegetariana am'izao androna atsika izao zany am'ilay amaritantsika kapobeny azy dia tsy lafiny hoe ara-panany tsy hinanatsika azy fa tena lafiny ara-pahasalamana ny siansa zany nanaporovo amitsika fa ndray tsy mahasoa ny hena be loatra dia mivady tsika zany hoe zavatra siantifika zany fa ny fiangonana voalohany ny eglize pagano-kretienne ny fadiny hena sy ny zavatra maro samihafa dia tena noho ny lafiny ara-panahy dia tsy azo ampitoviana sy tsy azo boriborina fotsiny zany hoe ny fiangonana voalohany ange ny fady hena de tokony fady henitsika tsy ny hena ihany ny fadian'ny fiangonana voalohany ny akabeazo amin'ny eglize pagano-kretienne zay ke nahatonga lay fahitan'ny Petery lay fahitan'ny Petera ngea tsy tao anivon'ny eglize pagano-kretienne ihany fa teo anivon'ny eglize judéo-kretienne zany hoe lay fahitan'ny Petera ny asan'ny apôstôly dia nandray teo anelanelan'ny pagano-kretienne sy ny judéo-kretienne zay samy nazahoana fanazavana zany fa efa nidiovon'ny tompo ka raha ohatra ka mifady sakafo isika mifady asa amalina na mifady patsabe na mifady crevette tena tsy noho ny lafiny ara-panahy fa tena noho ny lafiny toe-batana mihitsy fa efa nidiovon'ny tompo zay mazava ao amin'ny baiboly no zany de tena kalalahana mihitsy no hinananao na tsy hinananao fa tsy hoe mihinana ianao de manota na tsy mihinana ianao de mahazo tombony amin'ny fahamarinana hoe satria ianao tsy nihinana dia misokatra kokoa ny fahamarinana aminao satria ianao nihinana dia mihidy kokoa ray ny fahamarinana tsy zay mihitsy efa tsy zany itsony satria efa teo ny azo fijalian'i Kristy zay no vahan'i Paoly amin'ny romanina sy ny koritiana araka ny volantsika teo ary io tsy ny henana terina amin'ny sampiana fa ataotsika koa hoe ny zavatra maro samihafa be dia be ohatra ndresantsika tamin'ny afatra ndresan'ny Paoly ho an'ny koritiana ndresan'ny Paoly ho an'ny titosy de ohatra koa hoe ny divay de tena no fadininy betsaka no ny fady divay tamin'ny eglize pagano-kretienne ny jiosy kristianina ndray tsy ny fady divay mihitsy ny jiosy kristianina de tsy ny eglize judéo-kretienne tsy ny fady divay ny antony dia ny divay efa sakafon'ny jiosy efa hatramin'ny ela tsy nanana olana amin'ny divay mihitsy ny jiosy tsy mamy ny tena tsoviny hoe fahambani-tsaina zany de tena fahambani-tsaina mihitsy ny olona mamy olona tsy mahavetena hoarin'ny olona amin'ny olona tsy ampy fanabeazana tsy ampy finoana tsy tsara toetra fa ny divay de fanao ohatra tamin'ny fampakarabaly de misy divay Jesoa teo namadika ny rano tonga divay zavatra mandeha ho azy zany tao anatin'ny eglize judéo-kretienne ny toetra ny voafatotry ny toka sy ny toka zavatra hafa voafatotry ny divay mihitsy zay ny tsy netsy zavatra hafa ho an'ny judéo-kretienne zany tsy nanana olona momba ny divay izy fa ho an'ny pagano-kretienne no nanana olona momba ny divay indray izy satria ny divay tamin'ny eglize pagano-kretienne dia tahaka ny henana terina tamin'ny sampiana ny antony de tsotra ny eglize pagano-kretienne zany a ny grika dia nanana finoana sy ny romanina de nanana finoana fa io ranom-boaloboka io de miova ho tonga divay io amin'ny alalan'ny fidiran'ilay andriamanitra atao hoe Dionysos na atao hoe Bacchus itsika zao mahafantatra amin'ny tonjato faraiky amby roapolo fa io divay io ranom-boaloboka io de miova ho tonga divay fa misy réaction chimique manodina zay ranom-boaloboka ho tonga divay zay
zavatra resaka simitsotra fotsiny fa ny olona taloha tany aloha tsy nahalalan'izany mihitsy izy fa ny finoany de zao manao hoe misy ny antsony hoe andriamanitry ny divay dieu du vin zany zay dieu du vin zay na andriamanitry divay zay ny antsony hoe Dionysos tamy grika ny antsony grika azy ary Bacchus kosa tamy romanina no zany de zao tahaky ny fisian'ny andriamanitra maro polythéiste moa na ny grika na ny romanina de misy andriamanitra be dehibe misy andriamanitry ny orana misy andriamanitry ny divay misy andriamanitry ny zavaboary isan-karazany dia andriamanitry ny divay no atsony rehefa tonga ny fotoana izay fahavokarany divay ary Bacchus ihany na Dionysos ihany no afaka mamadika ny oran'ny boloboka io ho tonga divay. Izay natonga ny teny frantsay hoe bacchanal. Natonga ny teny frantsay hoe bacchanal de avy amin'ny anaran'ny Bacchus. Zany hoe Bacchus dia divay zany a de fetin'ny tabataba be, fetin'ny fifaliana. Bacchus de fetin'ny fifaliana. Lasa tonga fetin'ny filana mihitsy ary. Aty aoriana, lasa ny fomba fanomponan'ny Bacchus na Dionysos de lasa tonga ny filan'ny nofo. Satria zay lay fidorohana lasa hoe rehefa miteny hoe Bacchus zany ianao de tika zay filan'ny nofo, alcoola, toka, mamo, tabataba, zay natonga ilay teny frantsay hoe bacchanal ho itsika teo. No zany a dia na teny frantsay koa izy baccalauréat, ny teny frantsay keo hoe baccalauréat. Mandrakariva ny veriny ny andikan'ny olona maro azy de ataony hoe baccalauréat teny latina ny teny hoe baccalauréat de bacca BAC anankiroa trait d'union lauréat izay io matetika andikan'ny olona azy hoe avy amin'ny teny latina izy io fa fanakambahana andreo teny reo la eto hoe corona triomphalis zany hoe fanarolona lay couronne iny zany lay lauréat fa tsy de tena zay loatra tsy tena zay loatra amin'ny tantara tsy zay loatra fa ny teny hoe baccalauréat marina fa hoe aty amin'ny 1680 aty amin'ny taona 900 aty vao tena nipotra ny teny hoe baccalauréat fa raha tena jerena ny tantarany teny tsy zay loatra fa ny tena tantarany dia avy amin'ny anaran'ny Bacchus avy amin'ny anaran'ny Bacchus avy amin'ny anaran'ny teny hoe Bacchus teny hoe baccalauréat dia avy amin'ny teny hoe baccalarius miteny hoe baccalarius dia avy amin'ny teny hoe Bacchus olona tompotany izay hoe baccalarius zany de takakaza tompo mena kely na olona manana tany kely fambolena divay ary efa miteny hoe divay ianao de Bacchus ny ao anatiny avy amin'izay ny azahoana azy dia io ny hitatra ary fanao koa tam'izany fotoana zany hoe rehefa ny terentsika teo le corona triomphalis zany hoe rehefa ohatra ny olona ka misy zavatra azony misy zavatra famezam-boninahitra azy dia asinan'iny le couronne iny izy lay couronne na lay lauréat iny le ohatra ny karazana zava-maniry kely maitso iny de asinan'iny ny lohany fehezina n'iny izy dia rarahana divay rarahana na misy fety zay natonga ilay teny hoe arrosage dia rarahana divay zay midika hoe Bacchus no zany dia zavatra ny ainana efa tao amin'ny fiainana andavanandro ny taonjato voalohany mihitsy ny divay tany amin'ny pagano kretiana no zany tamin'ny eglizy pagano kretiana tamin'ny kristiana tany Roma na ny kristiana tany Korinto ny fady divay izy ny fady eny izy tena lafo ny ara-panahy mihitsy satria Bacchus no eritreretiny tsy tao an-tsainy mihitsy ny hoe io ange zavatra réaction chimique tsotra nahatonga an'io fa hoe tena misy asany maiziny io vao miova misy sampy atao io zay vao misy fomba mpiavahana atao vao tonga divay tsy tonga divay mihitsy io raha mboloboka io raha tsy nisy fidiran'ny Bacchus atsehetra no zany dia niataka tamin'ny divay ny akabeazan'ny pagano kretiana ary ny tsara ny judéo kretiana zany hoe ireo gentilisy aniova kristiana de ny tsara ny jiosy indray satria ny jiosy tsy nanana olona tam'izany mihitsy ny jiosy tsy nino amin'ny Bacchus no zany dia nalalaka be indray ny jiosy toe-javatra tahak'izany no ilaina takatritsika nahatonga ny tony taratasy ny soatany Paoly itony ka ilana fahazavan-tsaina mba tsy hifampitsara zay mahatonga ny Paoly eto manazava manao hoe aza maika hifampitsara ny tsy hifampitsarana de zao hoe toy Paoly satria resaka etika io
zany hoe tsy resaka systématique io na resaka dogmatique io na resaka ecclésiologika io, zany hoe sady tsy resaka didin'Andriamanitra hoe tsy hoe resaka didy folo io ka idikevitra raha ohatra ka miteny ka manao hoe aza mamon'olona dia tsy zay loatra le hoe aza tsarainao izy fa namon'olona tsia raha zay de diso le olona, tsy zay loatra le hoe aza mitsara satria tsy didy folon'Andriamanitra ny dikain'le oloneto ny hoe dikevitra eto fa resaka moral, resaka etika, zany hoe miova arakaraka ny kolotsaina, miova arakaraka ny zava-misy fa tsy lay hoe didy folon'Andriamanitra loatra. Fa raha ohatra kosa misy olona mamon'olona de zao tena diso izy, tsy azonao tenena hoe eny le olona kosa ke tamin'iny tsy tena maty tsara ve sa le olona ke fa rehefa namon'olona de namon'olona, izay ndray zavatra hafa. Zany hoe lay fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, lay didin'Andriamanitra ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, iny tsy ifampitsarana io fa le hoe tsy ifampitsarana eto de lay resaka moral, lay resaka fifandraisan'ny olona samy olona zay mety miova arakaraka ny toerana, miova arakaraka ny toe-javatra satria misy lalàna tsy miova araka ny toe-javatra. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy miova arakaraka ny toerana mihitsy. Rehefa tsy azo atao mamon'olona de azo atao mamon'olona, rehefa tsy azo atao mitsangajanga de atao mitsangajanga, rehefa tsy azo atao ny mangalatra de azo atao mangalatra, na iza na rofina, tsy zay loatra ny tiana resahana eo, tsy resaka dogmatika zany fotom-pinoana, tsy hoe fotom-pinoana ny resahana eo na koa resaka ecclésiologika, resaka fiangonana hoe ny lalam-piangonana ka miankina amin'ny toe-javatra, tsy zay loatra fa tena resaka moral, hoe misy zavatra tena miankina amin'ny kolotsaina, misy zavatra mety miova arakaraka ny toe-javatra ary io mo sakafo ny olana eo hoe hienana terina teny misampy inona moa ny olana, zany ve de ifampitsaranao Paoly ny be finoana ka mihinana aza mitsara ny aza manambany ny kely finoana aza mitsara ny be finoana fa samy mandeha araka am'izay izy fotsiny ihany. Dia io tsy voatery amin'ny andro, tsy voatery hoe ny sakafo ihany ny fisotro ihany rehefa tenenitsika io tany amin'ny Mofonaina tany aloha, fa mety amin'ny fomba fitafy mihitsy koa aza. Amin'ny fomba fitafy mety ho samy manana ny fombany, tsy mety amin'ny fomba fitafy koa fa mety na mibakira koa aza. Raha ohatra ka any amin'ny faritra varatra Madagasikara ianao, ataovy any amin'ny tobon'ny bory ianao dia tsy hitovy mihitsy amin'ny tobon'ny farimena, samy fifoazany reo. Samy fifoazany reo dia samy hafa mihitsy ny bakirany amin'ny tobon'ny bory FJKM sy ny tobon'ny karmalaza na ny tobon'ny ataovy ohatra hoe farimena, samy fifoazam-panahy reo. Samy manana ny Jesoa reo. Fa zao tsy mitovy mihitsy le kolotsaina. Raha ohatra ka any amin'ny tobon'ny bory ianao, any amin'ny fifoazam-panahin'ny bora, de zao ahita fifoazana faly ianao, ahita fifoazana miteka ianao, mahita fifoazana mandihy ianao, mahirana zany antsoina hoe l'escalier. Mahoraka tahaka n'inona fa raha ohatra kosa ka aty amin'ny tobon'ny farimena de zao miditra amin'ny farimena, miditra karmalaza, indrindra farimena de olona mitomany, ranomaso, fibebahana de tsisy mihitsy ifampitsarana amin'ny zavatra tahaka zany. Mety tsy mahazo aina zay zatra ny tobon'ny bora makany farimena, ahoana ary ty olona vao vela eloka amin'ny tomany ty, ahoana ary ty olona nandray mifamonjena amin'ny tomany ty, ahoana ary ty olona natsiary fangaja esoa mbola resy ihany, maninona anao no mitanondrika, fifaliana nge zao e. Dia ny avan'ny farimena ndray sanatria ve mety hitsara le mibory amin'io fa ahoana ary ty fifoazana mandihy ty, fa ahoana ary ty fifoazana mitetehaka ty, fa ahoana ary zany misy toe-javatra zay tsy miankina mihitsy fa amin'ny sitrapon'Andriamanitra mazava fa misy kolotsaina, misy zavatra nitezana de misotra masina eto tena zava mihitsy ny tsy ifampitsarana, avako malala tompona andraikitra amin'ny fihetsiketsika isika na tsy mifampitsara ary sika de zao kosa hoe Paoly tandremo kosa ny mifanafitohina. Zany hoe raha ohatra ka tena tsy zakany namanao le izy aza atao, raha tsy zakany namanao aza atao. Zany hoe ny be finoana zany no tsy maintsy mandefitra, ny be finoana no tsy maintsy mandefitra hoe aza atao le izy. Fa ndraindraindray ny be finoana no voatery mametraka mitranga amin'ny fiarahamonina ankehitriny de zao ny be finoana indray no tsy mandefitra fa mampandefitra ny kely finoana. Zay ndray zavatra mitranga ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny fiainantsika pino. Raha amin'ny Paoly de zao Paoly manao hoe ny be finoana no tokony mandefitra. Zany hoe ianao be finoana aza mihinana ianao fa tsy mampanina anao ny tsy mihinana. Satria ianao be finoana azonao hanina daholo io, tsy olana aminao zany. Fa satria mahatafitohina le kely finoana de zao aza mihinana.
fandrandray ny tsika de zao ny kristianina be finoana zany hoe le olona teny efa ao anatiny mihitsy indray no tsy ampy fandeferana. Itsika kristianina efa ao anatin'ny finoana indray no tsy ampy fandeferana mitsara irerivo mbola hiditra. Olona vo eny ambaravagana vo hiditra ho tonga kristianina de tonga de vefetsika manao hoe zao ity fiangonana ty hijangy kristianina zany de zao ny fitafiana tsy azo anaovana, izao avy ny fihetsika tao ato de tsy de tsotafiditra mihitsy izy satria le be finoana avy hatrany dia ny aza ny lasa aloha tonga de ny fepetra isan-karazany ataony aloha mbola vo eny ambaravagana lay mpino tsy mbola tafiditra am-piangonana akory izy de efa avy hatrany dia ny fefisa-karazany lasa aloha de tsy tafiditra mihitsy izy hoe zao avy no tsy maintsy ataonao tsy maintsy reto avy ny sakafo tsy azo hoanina, reto avy ny fitafiana tsy atao, zao avy ny fihetsika tokony atao sy ny sisa le be finoana ny tonga de mametraka an'izay de zao lasa tsy hoe lasa ny kely finoana indray ny tafitony am'izay fotoana zay ka tsy tafiditra koa ro anatin'ilay fivavahana. De eto Paoly de manazava zava-dehibe zany ny fandeferana, tsy hifampitsarany be finoana sy ny kely finoana, tsy hifaniliana fa izao ny zava-dehibe de ny fitiavana. Zay fihetsika ataotsika manohitra ny fitiavan'Andriamanitra de fahotana. Zay fihetsika manohitra ny fitiavanamana dia fahotana. Ary ny farany avako malala zay asehon'ny Paoly. De Paoly manao hoe itsika rehetra de zao tsy mifampitsara tsika fa tsy maintsy mbola hanao tatitra amin'Andriamanitra. Tsy maintsy mbola ho tsarain'Andriamanitra am'izay fihetsika ataotsika ary tsy amin'ny olona itsika manao tatitra fa amin'Andriamanitra. Hitatsika amin'ny 9:17 na amin'ny 9:12 samy ampamohan'Andriamanitra amin'ny asany avy itsika rehetra. Ny tsiraray amitsika zany dia anao zay le tenenina mihitsy hoe compte à rendre ino ro miteny frantsay zany hoe tsy maintsy anao tatitra ny tsipriany mihitsy tam'izay rehetra nataotsika dia aza malaky mitsara ny namanao azy ianao ary aza malaiky tsarainy ny namanao koa fa mandehana amin'ny fitiavana de mandehana amin'ny fanetretena mandefera amin'ny kely finoana ary tezao izy ho tonga ao amin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe tsy ny endrika ivelany. Andriamanitra tsy topoina amin'ny endrika ivelany akory. Andriamanitra tsy topoina amin'ny fombafomba fa topoina amin'ny finoana sy ny fitiavana. Tsy ny endrika ivelany amin'ny tsipirin-javatra amin'ny mahampino anao fa ny fitiavanamana sy ny fitiavanan'Andriamanitra. No zany de mila manana feny fitiavanamana isika ary mila misokatra ny taonany reny namantsika ho an'ny tompo. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe tamin'ny malemy de malemy, tamin'ny olona tsy nanana lalàna de ohatran'ny olona tsy nanana lalàna mihitsy mba hazoko ny tsy manana ny lalàna. Tonga zavatra rehetra mihitsy mba hahatonga ny olona rehetra ho ao amin'ny Kristy. Zany hoe afaka foanako ny tenako mba hahatonga ny hafa anana fisina ao amin'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra anao fa Andriamanitra velo lenao de mampianatra anay hitondra tena tsara, ny tsy fampitsaranay fa ny andehananay amin'ny fitiavana, ny andehananay amin'ny fifanetretena, andehananay amin'ny fifaliana. Tompo de ataovy kristianina mahay mifandray amin'ny mpiarabelona aminay zahay. Tsy hoe tsy manenjika anay ny eritreritray de marina izahay fa atao aminao zahay ahatsiaro tena fa zava-dehibe ny fifandraisanay aminao fa zava-dehibe koa ny fifandraisanay amin'ny namanay. Namanay zay mandidina anay, tianao samy novidinao tamin'ny rano Jesosy zanakao, na izahay na ny namanay samy tsisy fonao samy zanakao de ampianary ray tompo ahifandefitra, ahifanaja ny fanome voninahitra tsy hifampitsara. De mampianarana tompo anana fo feno fitiavana hisokatra amin'ny namanay amin'ny mpiara-miasa aminay naiza misy anay. Misaotra Jesosy amin'ny anaovana izany vavaka izany. Amen.